Mbola filazana fotsiny ny hatramin'izao ny fanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny faefatra amby roapolo ny volana Jolay ho avy izao araka ny nambara ny maître Willy Razafindratovo kosa na dia fanekeny ny ONU sy ny senita tokoa mantsy izany dia mbola miandry fankatoavana avy amin'ny fanjakana malagasy ka tokony efa aroka ao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra izany raha ny nambara ny ity manam-pahaizana momba ny lalàna ity naneho ny heviny mahakasika ny famitsoran-keloka izay azon'ny minisitra Piero Radonalvelo ihany koa moa ny tenany. Tokony isy ny fandraisana anjara ny fanjakana ny famoahana anatin'ny filan-kevitry minisitra ny didy isy volana mankatony tety androm-pifidianana izay narosiny senity miaraka amin'ny firenena mikambana. Io ny nambaran'ny maître Willy Razafindratovo mpisolo vava manoloana mbola tsy fisian'ny filan-kevitry minisitra manaiky ara-panjakana no tety androm-pifidianana. Mba hafana miangazeny responsabilité ny fanjakana malagasy na hoe koa azo adika koa fa hoe mba hafahantsika milaza amin'izao fotoana izao fa hoe efa nekena marina tompona andraikitra marina fanjakana malagasy dia tokony andray décret en conseil de ministre ireo fanjakana ireo ilaza fa hoe eny ary fa atao fifidianana amin'izay fotoana izay ka noho izany everiko fa hoe tsara raha mandray andraikitra fanjakana satria raha fanjakana petraposiny everiko fa tsy zay fa ny fanantenana sy zavatra ireny amin'izao fotoana izao dia hoe andao ary le pas est pris allons-y. Amin'ny mampisolo vava mpiaron'ny ministra Piero Radonalvelo an'Andriamatoa Willy Razafindratovo dia manana ny ambarana izy mikasika amin'ny fanomezana famitsoran-keloka. Mazava loatra nye satria na tamin'ny fotoana niarovana ny Andriamatoa Piero Radonalvelo hatramin'izao dia nanana finoana izay satria tsy olona nanota izy tsy olona nanao eloka izy fa nanamboarana le dossier hoy izay hoe tamin'izay fotoana izay tsy auteur izy zany tsy tompona andraikitra mihitsy fa hoe complicité d'usurpation de fonction ireny zavatra rehetrarehetra nefa na izany na tsy zany azy dia natao foana satria nolazainay tamin'izany fotoana zany fa hoe tsy tao mihitsy izy tamin'io tsy tompona andraikitra fa dia niforcena fotsiny izy Nosorita maître Willy Razafindratovo fa madio ara-pitsarana amin'izao fotoana izao minisitry ny raharaham-bahiny Piero Radonalvelo ary vonona indray anjara amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay faritana ho tanterahana amin'ny faefatra amby roapolo ny volana Jolay ho avy izao ny fihodinana voalohany.